tombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ry havako. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Isaky ny maraina tahaka an'izao Tompo dia andro vaovao no atolotra ao anay. Noho izany koa dia fo saina fanahy tena vaovao koa no atolotray mba ho anjakanao Jesosy, ka dia sasao ny fo saina mampanahy anay ho afaka amin'ny ota rehetra, ary izay koa dia tena n'olo tena feno anao mba ho anjakanao. Dia ny fanahinao masina hitady-dananay amin'izay atao rehetra, ahafahanay mijoro vavim-belona anao, mitory ianao amin'ny teny sy ny asa, mba ho maro koa Tompo ny ahitanao amin'ny fiteny sy ny fihetsika. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ry havako, hitondra aminao indray anio izay mba fahitan'i Jesosy fa misy mantsy manana fomba ataoko hoe mpanao diso rehefa mamaky sy mandinika ny soratra masina. Tena nanao an'izany mantsy ireto mpitary-pivavahana jiosy izay miresaka amin'i Jesosy reto, kanefa dia izao ny fahitan'ny Tompo azy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandinika ny soratra masina ianareo satria ao no heverinareo hahavelonaina mandrakizay. Ireo soratra masina ireo indrindra no manambara, kanefa tsy mety manatona ianareo mba hahavelona aina anareo. Amen. Izany dia ny filazantsara araka ny Jaona 5:5-7 sy ny 5:4 ry havako, vakiana araka ny DM. Dika teny iombonana ekumenika eto Madagasikara. Tsara ny mamaky sy ny mandinika soratra masina, kanefa ny finoana dia tsy azo avy amin'ny fahalalan'ny saina fotsiny, fa ny finoana dia azo avy amin'ny fionana amin'i Jesosy. Rehefa mamaky ny soratra masina, eo ambany fitsilovan'ny fanahy masina. Raha tsy efa nihaona ara-panahy tamin'i Jesosy tokoa mantsy ny olona, dia tsy hanatona azy mihitsy. Amin'izay dia ivelambelany eo amin'ny fiainany ihany ny fivavahana fa tsy latsaka ao anaty. Jesosy mantsy no tanjon'ny soratra masina, izy ihany koa no votoantiny, ary izy no fahatanterahany tenin'Andriamanitra iray manontolo manomboka any amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy. Ry havako, mangataka ny fahafenoan'ny fanahy masina ary isika tsirairay avy rehefa mamaky sy mandinika ny soratra masina, mba ho tafahoana, ampo sy hampanahy amin'i Jesosy, ary indrindra mba azahoantsika koa mandray ny hafatra, miaina amin'ny hafatra ampitain'ny tenin'Andriamanitra, mba azahoantsika mivelona izany. Fa ny fanahy masina rehetra no afaka hampianatra antsika izany koa, dia izay no mahatonga anay rehefa alohan'ny hamaky soratra masina isika dia mangataka ny fanahy masina irariana ary havako, irariana mba tsy ho fahalalan'ny saina fotsiny no etsia mamaky sy mandinika soratra masina, fa tena faniriana koa, tena hiaona amin'i Jesosy, ilay tenin'Andriamanitra velona rehefa mampianatra sy manazava antsika ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha hivavaka ary isika ary Tompo rainay ny an-danitra, arovy izay amin'ny fanahy mamitaka, arovy izay amin'ny fampianaran-diso, ary arovy izay amin'ny fanao diso ihany koa, amin'ny famakiana sy ny fandinihana ary ny fianarana ny teninao. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.